taorian'ny fiforonany modena ny hevitra avy hatrany maro anisa vaovao avy amin'ny anteny mera-pirenena manoloana indrindra ny fisian'ny grevy sy ny fitakiana sendika samihafa. Nilaza izy ireo fa vonona amin'ny firosoana amin'ny fifampiresahana amin'ny sendika vola ravavy sy tsira 400 hatrany no mitondra ny vaovao antsika. Nanony fahavononana no hitondra ny anjara biriky amin'ny famahana fitakian'ny sendika ny solombavambahoaka ao anatin'ny maro anisa vaovao ao amin'ny anteny mera-pirenena. Laza izy ireo fa vonona ifampidinika amin'ny afo sendikaly izay vondronan'ny sendika 13 eto Madagasikara. Mitodika amintsika vahoaka indrindra fa ianareo namana sendika ao ihany koa nareo mpanao politika henonay ny antso indrindra nataon'ireo sendikalista amin'ny olana ara-tsosialy raha tsy ilaza ny zavatra miseho eo anivon'ny kompania Air Madagascar, ny zavatra miseho eo anivon'ny ministerany fananantany. Henonay ny hafatra ko dia voniny zahay hifanometanana hifandinika aminareo amizay heverina fa tokony ho vahaolana iarahana ka hoentitsika mamoaka ny firenena amizao krizy izao na koa ny heverina hoe zay zavatra mety hitatsika ho vahaolana ary eto dia vonina koa izay hiroso amin'ny pacte de responsabilité fa saingy kosa tsy zahay rery no havitan'izany fa ao koa ny présidensa indrindra fandriamatofoloha. Ny atoandro teo dia nisy ny solotenan'ny afo sendikaly tonga teny amin'ny lampanjimba zaza nifampidinika tamin'ireo solombavambahoaka ao anatin'ny maro anisa vaovao ao amin'ny anteny mera-pirenena izy ireo. Nanao antso tokoa izay fiambonam-beny ny sendika na miankina na tsy miankina eto Madagasikara ny amin'ny voalohany indrindra aloha zany antso ho an'ny filoham-pirenena, antso ho an'ny anteny mera-pirenena mba tokony hisiny ny fifampiresahana. Zavatra roa zany no antony anaovanay ny antso. Voalohany indrindra aloha tokony hisy ny fifampiresahana hijerena ny vahaolana maharitra amin'ny tontolon'ny asa na miankina na tsy miankina fanjakana eto Madagasikara, izany hoe ny tontolo ny tolona sendikaly, satria raha tsy misy ny dinika andatabatra boribory dia anahirana ny ifanandrina sy hiditra amin'ny resaka korontana ny grevy toy izao foana. Anisan'ny zavatra eritreretina amin'izany ohatra ny tokony fampiresahana amin'ny anamboarana ny lalàna sy ny didim-panjakana, ny didim-pitondranana izay tena hamaritana ny fitantanana ny fanatanterahana ny zo sendikaly toy ny zo igrevy sy ny zo ny mpiasa amin'ny ankapobeny. Ka ny faharoa koa moa nankatana fiaonana amin'ireo andrim-panjakana roa ireo dia amin'ny andaminana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny, satria ny asa na miankina na tsy miankina fanjakana dia misy ny tontolo manodidina azy, ka anisan'izay tontolo manodidina ny asa zay ny lafiny politika sy ny lafiny ekonomika, ka mangataka fiaonana amin'ireo andrim-panjakan'ireo zay mba ahafahanay manolo-kevitra zany ny amin'ny tokony andaminana ihany koa ny tontolo politika sy ekonomika eto Madagasikara. Ko androany moa zany dia namaly ny antsonay ny solombavambahoaka mandrainay etỳ Tsimbazaza dia ilaza amin'izy ireo zay ny amin'ny maharary aloha sy ny soso-kevitra heverinay fa amahana ny olana eto amintsika. Ny filohan'ny sinady izay nanamafy fa ny fiarovana ny tontolon'ny asa ny zo ny mpiasa ny fototra hijoroan'ny tolona tanterahan'ny afo sendikaly izay vondronan'ny sendika 13.